na mihitsy hoe inona ary zany le fanavaozana atao io zany a tsy ampy ny tsinjodia tsy ampiny ary zareo miaramila rehetra zay averika any hoe na tonga n'le dingana azo natao makamin'le hoe fanavaozana na ireo ary rehefa jerena aty amin'ny 4 volana moa zay enimbolana aty arina dia hita hoe ao amin'le famaritana ve eo amin'le fanamasahana mihitsy hoe inona ary zany le fanavaozana atao io zany a tsy ampy ny tsinjodia tsy ampy ny repère tsy ampy ny repère misy zavatra roa tsy maintsy natrehana na tamin'ny 2017 na ny izao ny zavatra anankiray dia tsy maintsy ampandehanana le firenena dia nanao an'iny tokoa reto fitondrana ny fanavaozana reto zany dia tsy maintsy ampandehanana firenena tsy maintsy mandeha ny jiro ny rano ny famatsiana nisy fanamboarana isan-karazany ataony dia nataony tokoa ny fanenjehana le ny hevitra azo tsy maty manotatra amin'izay dia nataony tokoa tena nanao an'ireny izy satria tsy maintsy ampandehanana le firenena tsy azo avela amin'izao fa etsakilany koa tsy maintsy nampandehanana makany amin'izany fanavaozana ny repoblika zany eo no hitako misy lezoka zava-dehibe le nitenenan'ny PRRM tamin'izany fotoana hoe fanavaozana ny repoblika fiavirako azy a zay ny zaka aloha ny nitendra nanambaran'izay tsaroa fa talohan'izay a nisy resaka tena hoe ravana tanteraka daholo le zavatra teto nefa ny a nisy voatery nikenakenaina ihany ohatrany tahotra n'le any ivelany ihany koa io misy tahotra ny any ivelany a misy zavatra atao anatiny keo tsy maintsy nikenakenaina io zao vokatra zay zao io assemblée ikoto fetsy maka mifanambaka ao anatiny ao io ny fanovana ve isika rehetra no antony manana toe-tsaina miabo ary atomboy aminao ary aloha ny fanovana e be azo ny ankohonana aitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana aleo ny ezaka voarisy toy izay reso azy no nitahotra andro ny talata fa 7 ny volana jolay ity misaotra ny Alain Rakotonirina aloha Thierry tsy amin'ny lafiny teknika mampifandray amin'izao ora sy fotoana izao manampy azy eo ihany koa manao tantsoroka ry tahina kely miarabanao Marcel Lanirina amin'ny vahiny mivantana miaraka amiketo amin'ity fotoana ty misaotranao monsieur Breton miarabanao miarabany mpanao teknisianao mba teo miarahaba koa ny mpanaka sy tapaka lefa naharoa tompoko ateo eny ary sara toko talata ny andro andro faharoa ny fiainam-pirenena mitohy ao anatin'ny fotoana ny fanadina mpanjakana moa amin'izao ora sy fotoana izao andro faharoa raha amin'ny BEPC zany a amin'ity anio ty tamin'ny andro voalohany azo lazaina fa nisotra tamin'ny ankapobeny tsy nahitana hoe olana goavana loatra nanerana nosy a fisotran'izany fanadinana zany mihevitra koa ny rehetra fa misy ny atao mety ataontsika hoe fananginana politika ihany nefa ndraram-pirenena aloha dia mitonga raha Lanirina Marcel raha tsy resaka fotsiny ohatra amin'ny atao karazana hoe fivoriana anankiroa samy manana ny ataontsika hoe anitra ho azy eo ny mikasika ny fitsarana zay manao fikonan-doha ihany koa nanomboka omaly ary mandritry ny herinandro ity tanterahany ery vato ery zany orisana be lehibe eo zany mikasika ny mety fanatsarana ao anatin'ny fanavoazana ny ao amin'ny lafin'ny fitsarana amin'ny ankapobeny reo rantsana rehetrarehetra reo sampina rehetrarehetra reo sokajin-draharaha eo anivan'ny fitsarana zany dia mandray anjara ao anatin'izany avokoa mbola ao anatin'ny adimina moa no naretan'izy io dia ho hitantsika eo ihany ny fivoarana fa tetra fobe toerany voamera-pirenena maleo tena misahana fifidianana ihany koa dia nisy ny le firenena fanaony seni moa zany mitety faritra mihitsy izy fa niteto Antananarivo nisy teny ny antsoina ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny lafin'ny fifidianana voakasika izany ny mpanao politika
niatrika sy nandreny tsara tao man'izany ianao raha Nirina Marcel inona tena zava-boalaza tao ary mitondra makaiza ilay izy sotra no fitenenana ny zavatra misy aloha zany dia ny hoe ny seni nampiaton'ny mpanao politika le mpisehatra politika fa nisy io teny misesy vato dia tamin'izay moa zany misalasala ny olona hoe handray anjara nefa mbola ny conseil national mbola ho aby dia miandro aloha miandro ny fanapahana aby any misy zavatra tapaka avy any constitutionnel fa tokony sisy zavatra ataony seni zay dia nisy adevatra bentranga teny tamin'izay fotoana zay a dia mbola nisy fitohizana moa zany zay tamin'ny maly dia teny moa amay seni tokoa dia tonga teny a dia rehefa teny aho zany a dia niresaka atao dia resaka lisipipitianana io lisipipitianana io misy no zavatra miteraka problema be zany a ary io no angalarany zalavato satria ny mpitondra zany a manana kandida halatsaka amin'ireny mpitondra reny a dia ny mpanohitra tsy mahita herika mihitsy amin'ny lisipipitianana ary ataon'ny mpitondra mihitsy tsy adrahony mpanohitra fahefana dia tsy ampahitany herika ny lisipipitianana io zany a ny mpanohitra dia io netsahitana herika zany ohatra ny miresaka hoe tsy manana accès loatra amin'le hoe otrotry ny ahoana zany lisipipitianana zany fa lasa ohatrany hoe fananana leo amin'ny fitondrana le izy dia ataon'ny fanjakana angalaram-bato mihitsy io zany io zavatra io ary io ny adevitra mipetraka tao zany dia io ny seniana mankarahara zay lisipipitianana koa misy avoakanjala roa anakiroa zany fa tsy tokana lisipipitianana anakiroa no ampiasainy amin'ny bureau pipitianana dia zavatra nefany be ny zavatra hiza tamin'izay ohatra fotsiny hoe tafitiana 2018 dia nahita zavatra mivangana mihitsy hoe misy aty amin'ny voamiditranao zany a dia misy mpandray misy ino zany misy lisipipitianana ivelan'ny bureau dia miditra le olona zany dia avy eo dia mitsofoka makao anatiny rehefa avy eo dia indray mandeha zany a le tamin'ny 2018 io a tapitana mpitana publika dia nisy ana karta pipitana marobe mbola miperaka tsy lany amiray mbola mandalo amin'ireo satria tamin'izay nisy toera-pipitana maromaro anatin'le ao anatin'le PP ao kasa misy mivalo nga mbola sivy tao dia niterevako aby dia mbola mitsavovona be le karta pipitana fa tsisy nalaka dia avy eo dia niverina aho any amin'ny roa sasany teo niverina anao fararamason'ilay dia niterevako zavatra fa tsisy etsony le karapitana dia nantrany le président ko satria namanamako sy lareny hoe lakalitsy président akailitsy ny anina teto hoe fa naterina sasa soson'olona herina in'olo ozy ny sasa fa tsisy palaga sasa milaza hoe fa narain'olona teo dia rehefa nitsangana kelikely eo amin'ny bureau fahasambato anakiray zay dia misy vehivavy avy any mitondra tesasabato dia nitseo amin'le ty ivelany aty amin'le mpandray ty ivelany zany amin'le lycée anakiray ty ivelany profasambato dia niterevako izy dia vava ty madama ty dia rehefa narako maso amin'izay le izy zany dia ka io zany le izy hafa le karaporondroentiny ana lehilahy karaha-pifitianana tsy anasy ihany koa dia iny zany nentina eo dia le eto baravarana le tonga dia efa mampiditra fototra le efa misy zavatra ifaraisana zany efa tambazotra dia ny ao anatiny tonga dia mampiditra fotony koa tonga dia voatra hoe afahoany ty dia eo zany tonga dia nitabataba be tamin'ireny eo ataon'le olona mody mijery amin'izay le madama dia avao dia tsy mety zao ty fa andana miverina fa aiza ny karapon'orinao aizaao zany hoe efa nisy tambatotro zavatra otripera ary zay zany nahagrave be le halabato zay zany zavatra ka zay koa tamin'izay fotoana zay lazana misy hoe anao senia tsy mangalabato koa ny senia zay problema miperaka ny filohan'ny senia amin'izao fotoana zao a no filoha mpikambana tao amin'ny senia tamin'izany fotoana zany lefitra izy lefitra tamin'izay fotoana zany dia nanao koa zany mangalabato zay maromarona koa zany hoe miray petsapetsa amin'ny fijorana reo ary zay le mahatonga ny fantakana milaza hoe indépendant nareo fa nareo tsy indépendant zay ne manahirana ny olona tsika miteny zay hoe ravao le senie zany hoe aleo ravainao le senie io a dia teo hoe inona ny anavana sarotra ny merina ny olona ray makany amin'ny intérieur satria problema tamin'ny intérieur moko dia zao le izy hoe ny bulletin ny candidat zany tsy avy eny amin'le toeram-pifidianana satria mbola tamin'ny ministère ny antitany karakara ny fifidianana tantana ny fifidianana dia mbola bulletin multiple dia le fanjakana no andraikisany io dia alefan'le bulletin alefany amin'ny faritany dia misy sasany tonga any amin'le faritany dia bloqué ban'le sous-préfet fotsiny le bulletin fantany no ty mety anahorany ty dia bloqué eo dia
ary laza sasany na efa tonga le fotoana fantasam-bato iny amarainy iny tsy avy eo le borony kandidata orany fa any amin'ny folofolo anakeo voaperany eo de am'ireo fotoana nefa lasa aby ny olona fidimarana iny de tika zany tsy zay zany aty fiavy tamin'le fotoana reny ka zay zany tsy averina intsony aloha zany zay satria zao ny gasy de mahay mankiteny tsy manoratra tsy mahay mankiteny tsy manoratra ny kamaroan'ny gasy zany hoe be de be zany gasy ny électrice mahay mankiteny tsy manoratra fa zao hainy gasy ny manapaka ny ariary zato ny roanjato sy ny dimanjato ary ny arivo voatorona voly de fantan'ny gasy zay fa de hainy koa manapaka hoe raha operaka hoe sary marobe hatony hoe ity sary ty sary nolo vodiko satria ty hitako noazoazoko ty sary ty de hainy manapaka an'izay ty sary ny anina ty sary ny anina ty sary ny anina ka zay zany mahatonga hoe io zany le bureau technique io mety io fa ahoana ny fomba hanatsarana an'io ahoana ny fomba hatao mba tsy siny le mikimaky le tramantolo hangararana vatony amin'io zay zany tokony hoe zany atao miresaka an'izany ianao manao tiahiny zavatra nitranga tao anatin'ny fifitiana zay efa tanterana teto Madagasikara ny sindreseo alabato ary ny filohan'ny siny am'izao fotoana zao zay filoha lefitra tamin'izany fotoana resanao zany de isana makibatsily hoe misy le doublon le efa ray tapitrisa mahery andresahany tamin'izay zay avy eo moa izy nametra-pialana tao anatin'izany bromary sy ny siny zany fa le zavatra mitranga eky am'izao fotoana zao raha le Marcel sy nanamafy an'izany rakotiny narivo Thierry tamin'maly hoe misy an'ilay refonte zany ny fanavozana ny lisitra zay ho alefeny amin'ny fokotany manomboka amin'ity an'io moa zany le misy an'le asa ho tanterahana de ny olona manontany zany hoe fa inona ihany le ho atao hoe etsakilany ety misy an'le hoe enrôlement biométrique zay atao eny mandritry ny fotoana etsakilany ety misy refonte na liste électorale ina le ohatrany misalasala ny olona fa tsy ty resaka biométrique ty ve no ampiasaina zay tokony izy teny natao zany no isana petraka hoe ny zavatra takin'ny olona de hoe tokony mba hialana amin'ny alabato satria zay no miteraka ny crise foana de hoe tokony apetraka le carte biométrique liste tokony atao biométrique zay no tokony izy fa zao be de be ny firena manao an'izany fa nahoana atsika efa nitetonina zanan'izany efa tany amin'ny taona pirina sanan'izany foana atsika fa zany hoe alavan'ny mpitondra sasaredaly eo le zavatra zany hoe afahana mangala-bato zay tena maromarona koa tsy ataony le zavatra zay hoe de atao tsy vera tena hoe tsy vita vera tena atao fa zany no roa taona fa tsy mety tsy manao mihitsy zalahy ary zay le hoe le fanovoana mila fasahiana raha tena marina tokony efa engy am'izay zany zavatra mitranga zao ary zay mahatonga ny olona hoe sy mahatokotsy olo seny hoe le seny zany tsy azo satria voalohany de mbola misy olona teny reny ny any amin'ny mpitondra fanjakana ao anatin'ny seny io hoe président république zany de manendry olona anankiray ao anatin'io ary volanindry zao vetivety farany teo tanao zany zavatra zany zany tsy andepana io zay le manahirana ny olona faharoa manendry koa ny eny amin'ny assemblée nationale zany hoe tokony tsisy an'izany mihitsy zany lo aperaka amin'ity le mandeha ty koa hoe raha very raha ohatra mivoaka le constitutionnel zavatra hafa mihitsy hoe ty trangaviany eny fa raha tokony ravaina ty lavitra ty zany hoe lavitra io avela ihany le seny io fa ihany raha seny tokony aperaka eo ary eo na fomba haratsarana azy raha ny hevitra akapobean'le mpandray anjara ataovy zany de mbola morona am'izay hoe tazonina le rafitra ny seny fa ny firafitra zany hoe ny mpikambana ao anatiny de tsy ohatra ny endrika ny am'izao fotoana zao fa tokony miova ny olona zany ny kamarony taona zany de resaka société civile le mpanapolitika tena anina tsy de tena hitako tao aloha fa ny olona efa samy mieritreritry aby le mpanapolitika tsy izy io fa aloha miandro mivoaka ny constitution nationale zay tokony izy ary sy ny tokony tsy amory olona zany tena maromarina anao zavatra takan'izao izy satria le constitution nationale mbola tsy mivoaka hoe inona ny fanapaha raisiny olona any zay le batra mitranga de io ny président ny fanavoatra fa nanome solotena ndray zany izy io dika zany manahirana mieritreritra an'izay ka nefa moa izy zany io aloha ny zava-misy ina ny atao ka sika miandry an'izay izy zay zavatra tena katana de hoe miandry aloha hoe ina ny zavatra tranga any amin'ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny constitution nationale raha mbola manaiky izy fa mbola reo olo reo no apetraka eo sy le rafitra io mbola hipetraka de zay no tokony apetraka fa raha tsy zay tokony aloha ravaina io zay moa zany zao ny zavatra misy am'izao fotoana zao mbola ino senia manao ny asany izy ary miroso hatrany zay asa zay satria araka ny rendrasana tao anao an'ilay fanavaozana ny liste izy zany zao ary andehany amin'ny fokotany efa nazazovain'ny filohan'ny ty rafitra ty moa zany tamin'ny omaly anisan'izany koa ny resahany tao zany tsy tao anatin'ny fivorianareo fa tao anatin'ny ataontsika hoe fanontaniany mpanao gazety mikasika an'ireo fifidianana communale zay tokony averina maromaro ihany izy manerana nosy nisy le
didina avoakan'ny tribunal administratif nisy ny tapaka teny amin'ny conseil d'état voakasiky zany Antananarivo renivohitra dia nazava aloha zany ny folohan'ny CENI fa ho sarotra ary tsy hisy moa zany tsy mivonona amin'ny anao an'izany hoe famerenana fifidianana eo anivon'ny commune zany ny CENI ny antony dia hoe le lisy-pifidianana zay nampiasaina tamin'izany fotoana zany zay rano lalàna dia ino no ampiasaina amin'izay fifidianana averina kanefa efa ohatran'ny efa nitsikiraina tsy neken'ny olona noho le fahalotony tsy fahadiovan'ilay lisy-pifidianana dia sarotra ny anaovana fifidianana le famerenana fifidianana zany satria raha ny lalàna dia 6 volana ao aorian'ilay fivoahan'ny didy mpitsarany reny no anatanterana zany fifidianana zany fa raha ny fanazavan'ny filohan'ny CENI io zany aloha dia hoe sarotra ny anaovana an'izany zany hoe tsy vonona amin'izany hoe famerenana fifidianana zany amin'ireo commune maro samihafa zay nydidin'ny fitsarana fa tokony averina ny fifidianana zay aloha zany ny zava-misy fa rehefa tena mandinika zany rehetrarehetra zany nge raha lanirena Marcel zany ohatrany mbola tsy tena misinda ihany ny rahona nisy n'le hoe fifidianana tena madio eto Madagasikara. Ny zay ny zany ny misy any amin'ny voto no manahitaina matetika zany hoe ny tena problema ny resaka fifidianana teraka bokrizy toana hatramin'izay ary london'ny fifidianana